Mbola eo amin'izay sehatry ny baolina kitra izay ihany fa sokady zandriny ihany izy ity fa ho an'ny Orange Madagascar sy ny Ligue Nalamanga kosa indray dia ny faranao Malasabotsy ihany koa tetsy amin'ny kianjan'ny Saint-Michel tetsy Aparibe ny fananana ka ho an'ny Génération 2000 io ka ny équipe-ny FC Anerinerina no voaositra ho tompon-daka hoentiny namana-zakinao amintsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny vokatra izay lalao izay. Ny ekipan'ny FC Anerinerina avy any Betoho miakanjo mena no voasitra tompon-daka tamin'ny fifananana baolina kitra no karakaran'ny orinasa Orange Madagascar sy ny Ligue Nalamanga natokana ho an'ny sokajy Génération 2000 nampitondraina ny anarana hoe Orange kitra 12 zany dia taorian'ny fandresen'ny ekipan'ny FC Cousin Ambatobe tamin'ny isa ronoray nandritra ny famaranana natao tetsy amin'ny kianja Saint-Michel Aparibe ny sabotsy atoandro hiteo. Isanda Rakotoarimanana kapiten'ny FC Anerinerina avokoa moa natafiditra ireo baolina roa ny batan'ny ekipan'ny fandresena ireo. Laharana fahatelo kosa ny ekipan'ny FC Carion rehefa nandresiny ekipan'ny UEFA Sabotsina Mena tamin'ny isa 3-3 teo amin'ny lalao fiadian-toerana. Ankoatray dia voasitra mpilalao mendrika ivahatry ny aina avy amin'ny FC Anerinerina ihany. Irova kosa no mpampidi baolina betsaka indrindra rehefa napiditra baolina 5-be zao nandritra ny dingan'ny famaranana. Tonga nanome voninahitra manokana ity famaranana ity moa ny tale jeneralin'ny orinasa Orange Madagascar Andriamatoa Michel Barré sy ny filoha lefitry ny Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra Dodandriamiasa Soa. Teo ihany koa ny ambasadoriny Orange dia nitarika ambondrona izany. Anamarika ity famaranana ity ny fandalovan'ny mpikambanao amin'ny Barré nijery ireo zandrikely mpanjainjara tamin'ny Orange kitra 12 tamin'izany ary no nisina fakana sary mba ho fahatserovana. Azo lazaina ho fambiazana tanteraka ity azon'ny mpikarakara tamin'ny fifananana Orange kitra 12 ity. Teo am-pamaranana moa dia niara-nisaotra ny fianakaviam-ben'ny Orange sy ny Alpha ny mpandray anjara rehetra tsy akanavaka.